Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. fanaraba antsika rehetra afaka malalatra trety alarobia fa 5 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika liavana amin'ity alarobia ity dia ny salamo fahenina amby efapolo. Salamo fahenina amby efapolo ny diny voalongo hatramin'ny 20 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy hatahorantsika na dia levina aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Misy ony, koa ny sampany dia mampifaly ny tanàn'Andriamanitra, fonenana masin'ny avo indrindra. Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hetsika izy. Andriamanitra no amonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro, nitabataba ny firenena samihafa, nikotrakotrana ny fanjakana maro. Nanonona ny feony izy ka niempo ny tany. Jehovah tompony maro no momba antsika. Andriamanitra Jakoba ny fiarovana avo antsika. Avy, jereo ny asan'i Jehovah izay mahatonga faharavana ety an-tany. Mampitsahatra ady hatramin'ny farany tany izy. Manapaka ny tsipika sy manito ny lefiny izy, ary mandoro ny sary ety amin'ny avo. Mitsara, ka aoka ho fantatrareo fa izaho n'Andriamanitra, hisandratra amin'ny firenena samihafa, hisandratra amin'ny tany aho. Jehovah tompony maro no momba antsika. Andriamanitra Jakoba no aro ho antsika. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Maharitra tsy miova ny tompo. Izay moa afaka malala ny lohahevitry ny mofinaina mandritra ity volana janoary ity sy ny perikiopa mihitsy. Mahagaga ry afaka ny nanomezan'ny tompo antsika ho mofinaina amin'ity salamo fahenina amby efapolo ity, satria vanim-potoana manokana mihitsy no raha teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny andraikitra na ny fotoana tena namoana ny hevitry ity salamo fahenina amby efapolo ity. Vanim-potoana izay nizahan-toetra mihitsy nanandalovan'ny mpanompon'Andriamanitra fizahan-toetra mahamay. Ny salamo fahenina amby efapolo dia nahafantarana azy dia salamon'i Martin Luther. Salamon'i Martin Luther ary ilay hira malaza hitantsika ao amin'ny hira protestanta, fiarana protestanta, fahadimanjato, hemanda fiarovana, dia nalain'i Martin Luther tamin'ity salamo fahenina amby efapolo ity. Izany hoe ity salamo fahenina amby efapolo ity no namboarin'i Martin Luther ho tonga tononkira, dia io nataontsika hoe hemanda fiarovana io. Le izy moa nanaovan'ny Luther azy tamin'ny teny allemand izay Einfeste Burgist Unser Gott, ilay hemanda fiarovana moa nandikatsika azy, izay tonga nahafantarana ny protestanta maneran-tany izy ity. Rehefa nataon'ny Martin Luther tononkira dia voadika tamin'ny teny izay niroborobonin'ny protestantisme maneran-tany. Indrindra Jean-Sébastien Bach, izay mpahay mozika klasika malaza, dia nandrafitra ity hiran'ny Martin Luther ity, Einfeste Burgist Unser Gott tsika teo, ho lasa karazana feokirana hirana laza mihitsy. Tsy Sébastien Bach ihany fa na Mendelssohn aza amin'ny taona 1790, Richard Wagner, be dia be ireo ataontsika hoe mpahay mozika klasika izay nampiasa ity hiran'ny Martin Luther ity. Miainga fa io salamo fahenina amby efapolo tsika teo mazava ho azy. Fa itsika kosa, itsika protestanta, izany itsika protestanta malagasy izay ao anatin'ny firanantsika hemanda fiarovana, dia i Dr Bornskrevinck no nandika azy. Dr Bornskrevinck no nandika azy ho amin'ny teny malagasy. Mahafinaritra be ny andikan'ny Dr Bornskrevinck azy. Dr Bornskrevinck dia
ataontsika hoe norvezianina ary tokony ondrika mpanajana am'zany ny protestanta malagasy indrindra moa ny protestanta loterana na ny protestanta matono mihitsy fa azo lazaina hoe mitondra anjara biriky lehibe zany mpanompon'andriamanitra zany tao amin'ny tantaran'ny fiangonana docteur Bontskrevink aty amin'ny faraparan'ny taonjato fasivy ambin'ny folo namakivaky ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo mihitsy izy nanatrika ny fahatongavan'ny fanjanahantany ary niady mafy mihitsy tamin'ny ataontsika hoe ny fiarovana amin'ny protestantisme teto Madagasikara tsy de kisendrasendra zany ny nandikany docteur Bontskrevink io tonkira Martin Luther io ny antony dia ity rangahy zany ity mpanompon'andriamanitra docteur Bontskrevink ity missionnaire luterane ity de nahita ny fangiry firin'ny protestantisme malagasy tamin'ny fiandohan'ny fanjanahantany tamin'izany fotoana zany no nivoizana ilay teny hoe qui dit protestant dit anglais, qui dit catholique dit français. Zany hoe tamin'ny fotoana izay nampamaivay ny fanenjehana ny protestantisme teto Madagasikara. Ary tsy fanenjehana tsotra fa fanenjehana mafy de mafy satria ny rafitra ny fanjanahantany ny fiangonana mpiaramanompo ny apahany tamin'izao tsika hoe ny jésuite no nanenjika mafy ny fiangonana catholique protestantisme tamin'izany fotoana zany. De docteur Bontskrevink vavolombelona nanatry maso an'izany ary ny fanometanana mihitsy tamin'ny missionna protestante frantsay. Ny fantikany docteur Bontskrevink an'lay teny mantsy raha mamaky tsara ny emanta fiarovana ianao dia raha vakina amin'izay ataontsika hoe fangiry firin'ny protestantisme malagasy zay de hitanao eny anelanelany eny ny fitantarany sy ny fanehoany zany fangiry firin'ny fanenjena marina fa somary aty aoriana saingy hotsika hoe olona zay niady mafy ho an'ny protestantisme malagasy no nandika ity tononkira emantany fiarovany ity izay tononkira Martin Luther jereo tsara fa raha mamaky an'ilay tononkira ianao emantany fiarovana raha misy firano ambany masinao de vakio sokafy ira fa 10 de raha mamaky ilay ira ianao de vitany docteur Bontskrevink ny nampiady rima ilay fantikana. Io hira io de manenga tamin'ny teny allemand tsika teo fa voadika tamin'ny teny frantsay, voadika tamin'ny teny anglisy, voadika tamin'ny teny isan-karazany io emanta fiarovana io. Fa ny fifehezan'ilay mpanompon'andriamanitra ny teny malagasy ny rima tsy tokony adinoina fa ny rima tao amin'ny teny malagasy de tsy mahazatra ny malagasy vao ny frenjy aty amin'ny taona 1760 no nitondra miady rima zany de fomba fanoratra fomba fitanisana vao ny missionnaire no nitondra azy missionnaire ny frenjy no nampianatra ny malagasy ny miady rima ny poésie zany ny rima fa ny teny malagasy ny jejery malagasy ny tononkira malagasy tsy miady rima mihitsy jereo tsara sambasamba zanahary hira mainto milaly tsy miady rima reny zay mahira mainto milaly azy jereo tsara misaorany zanahary hira faharoa tsy miady rima reny zany hoe ny tononkira malagasy tranainy de tsy miady rima akory fa ireo zay efa naka ny volontanin'ny kolotsaina tandrefana no ary vetivety ny fehezany malagasy ny rima vetivety mihitsy aty orina tsy ampitsaiko 3 taona 20 taorina de nikoizana ny fehezany ataotsika hoe rabeary velo sy ny namany ireo ny rima de eto ity mpanompon'andriamanitra nandika ny teny nandika la hira ataotsika hoe docteur Bontskrevink nandika la hira de tena nahafe ary hotsika hoe tsy tokony adonony zany olona zany nahafe ny teny malagasy ary mbola nampiady rima lay tononkira tsy mora nampiady ny rima io raha ohatra ka mamaky an'lay tononkira Martin Luther anao ka mahafe teny allemand tsara ohatra de hitanao fa tsy mora nandika azy tamin'ny teny malagasy fa voatika marina loatra eny anelanelany eny misy zavatra vitsivitsy zay namboariny docteur Bontskrevink ho takatsika ohatra hoe ny amindiny faefatra ny teny tanatsika kanefa tsy ho foana tsy de lay teny tsy lay teny feteny loatra tsy lay sola scripturany Luther fa lay hoe le teny tonga nofo zay mihitsy ny ao lay teny niara-monina tamitsika sy niaraka amin'ny fanahiny
no mitoetra sy ho azontsika za io fa somary zay atsika hoe tsy de mora ny nandika ny docteur Bonne Crevinky any soratsika n'Andriamanitra ny fitariny fanamasina azy otsika hoe ity sarany fahina amby efapolo ty raha de nadika ny Martin Luther ho tononkira ary ny ainatsika rehetra fa izao revako malala nahoana no tena no irain'ny fiangonana ary saika no irain'ny mpino maneran-tany izy io mpino protestante na de ny protestante réformé aza na tsy ny protestante luterana azy fa ny protestante réformé raha dia matetika ny hira ity ny antony de satria miresaka ny fiainatsika izy hitatsika ao amin'ny ty salamy fahenina ambe efapolo ity ny fiainan'ny fiangonana raha toa ka jerena amin'ity salamy fahenina ambe efapolo ity ny fiainan'ny fiangonana de hitanao ao ny fiainan'ny fiangonana ary hitanao ao koa ny fiainany tsirairay avy hitanao ao ny fiainany zany olom-bo antso zany dia sokona donona fa itiry ty zany a ny fieritreretan'ireo mpandinika ny tantarany Lutera dia mandididina ny taona 7 sivy amby roapolo sy dimanjato sy arivo namoronana azy azonao sary an-tsaina hoe inona ny tranga tamin'ny daty io ka nahatonga ny Lutera namorona an'io hira io farafa-kely ny zavatra anankiroa ny tsy tokony ho adonona raha ohatra ka mihira an'io hira io sika na mamaky ity salamy fahenina amby efapolo ty sika zay milaza zavatra anankiray ihany ny voalohany de izao io vanim-potoana io ny vanim-potoana isana may indrindra mafy indrindra tamin'ny vanim-potoana Martin Luther ina ny antony aty amin'ny taona 5 amby roapolo sy dimanjato sy arivo vokatry ny toroteny Martin Luther io filazantsara io ry havana rehefa toriana de manova toe-tsaina ary mety tonga civilisation mihitsy tsy hoe mety fa tonga mihitsy tsy tokony adonona fa ny filazantsara de manova toe-tsaina manova toe-po ary tonga fotom-pahendrena sy rafim-pisainana vaovao mihitsy tsy hoe zavatra enona ny fahazarana fotsiny izy io fa fatatsika ny ohatra tsy ny réforme mandrakariva tsy ny réforme nge tany Allemagne ihany ny vokatry ny fidikina filazantsara atao Martin Luther fa na ny réforme tany atao hoe tany Genève ohatra de vokatry ny fitorinana filazantsara nataon'ny Calvin na atao hoe tany Zurich ohatra vokatry ny fitorinana filazantsara zay nataon'ny Zwingli na nova toe-tsaina mihitsy io fivavahana io filazantsara io rehefa toriana manova ny fiarahamonina azay no nitrankange dia Martin Luther zany rehefa nitory an'ilay filazantsara ary nitory ny fafahana fatatsika ny fafahana nitorina Martin Luther dia tao anatin'io vahoakan'Andriamanitra zay nandray ny fantsina mpivavahana nataony Martin Luther io na lay fitoriana ny filazantsara nataony Martin Luther io dia nisy karazan'olona ara-panahy loatra rehefa miteny hoe ara-panahy loatra de mihiby zay dia satria tsy ara-panahy ihany fa ara-panahy loatra mihitsy natsoina hoe Thomas Munzer izy io zany dia nandray lay rehefa nitsipavahana nataony Luther saingy nandray ara-baky teny ary nandray nijery lay efa nitsipavahana tamin'ny lafiny ara-panahy fotsiny ihany de izao nahatonga ady etrano sy fikomina hoe fikomina tamin'ireo tamin'ny fiarahamonina hoe afaka zany zay zao de ny fikomina ireo tatsa zay azonao sary an-tsaina fe raha etsy ny olona lasa nitaky fahafahana na mifamono noho nylay fahafahana tadiavina vokatry ny fitokinan'ny filazantsara nampangiry ny Luther io Luther hoe za ange tsy mampianatra anareo iady ny filazantsara ange tsy mampianatra anareo amon'olona tsy mampianatra anareo ifamono fa vokatry lay ataotsika hoe fivavahana niraisina atendrony loatra niraisina tamin'ny lafiny ara-panahy fotsiny ihany de izao niteraka ady hatrany raha etsy ny olona mifamono tsy tany Allemagne tany Wittenberg ihany io fa hatrany Autriche io hatrany Saxe io hatrany Alsace io dia be de be ny olona nifamono tao anatin'izany fangiry firin'ny Luther zany hoe enao matsiaro ho tompon'andraikitra enao nitory fantsina nefa lay fantsina tsy azon'ny olona de niteraka famonoana na nisy nandray atendrony de niteraka ady hatrany naratry Luther zay namirona ny Luther hoe manda fiarovana ao anatin'izany zay no dika ny teneny Martin Luther io manao hoe avidy ireo ny asan'i Jehova andininy fahavalo izay mahatonga faravany aty ambonin'ny tany
le fantsipivavahana no entina indray nahatonga korotana sy faharavana tsika sendrasendra kory nge io salamy fahenina be efapolo raha tonga tonkira Martin Luther nangiry firy Luther tsy vitan'izany ihany fa zay nitranga tany Zurich ny taona 5 nisy lehilahy anankiray ohatrany hoe Zwingli zay nandray isan'ny nanovo ny fantsipivavahana nataon'ny Luther fa nisy fifanilana tsy vitsivitsevitra tamin'izy mirahalahy 5 saika nifanafika saika nifamono mihitsy ko aza saika niteraka korotana mihitsy teo amin'ireo ataontsika hoe nanaraka ny fantsipivavahana tany Zurich sy ny fantsipivavahana ty Wittenberg tao anatin'izany olana zany natrehan'ny Martin Luther akoatran'io ny fanenjehana maro isan-karazany tsy mora tamin'ny Luther akory avako nandray ny ainany zany fanenjehana sy fangirifirina anaty tamin'ny mpiarabelona rehetra zany zay natonga azy namorona n'io iry io tamin'ilay salamy fahenina amby efapolo zay hitantsika teo manao hoe emanda fiarovana na hoe Andriamanitra no aro siro atsika entina mampahery atsika zany ry avako nentin'ny mofinaina mampahery anao zany amin'izao alarobia 5 ny volana janoary zao manda fiarovana ho anao Andriamanitra manda fiarovana ho anao Andriamanitra ho Martin Luther fa manda fiarovana amin'inona re ary nahoana Andriamanitra ny manaiky io manda fiarovana amin'inona manda rovina izy no manda fiarovana zany rehetra de valiny ity salamo fahenina amby efapolo ity dia hoy Martin Luther manao hoe manda fiarovana Andriamanitsika apinga mahatoana izay manjoa atsika mamely fatratra satana sopatra mpandoza hatrizay mpamitaka mahay tsy manam-paharo fety satana mampiady ny mpino arak'izay hitantsika tamin'ny ady an-trano mampiady ny mpino mamboly korotana ao anatin'ny fiainam-pianakaviana mamboly korontana ao anatin'ny firenena miteraka fisaraham-bazana na de ao anatin'ny samy kristianina de hoy Luther manao hoe manapetra ihany anefa zany manapetra ihany zany herin'ny satana zany manapetra ihany zany afetseny satana zany fa Jesosy Kristy tompo lay teny tonga anofo sy ny herin'ny fanahiny no mahatonga mpino mandresy ny korotana hoetin'ilay ratsy afaka malala vaovao zany ny taona dia hoy ny salamy manao hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahorian'Andriamanitra koa izany tsy ahatahorantsika na inona karazany zavatra mafy nalovina de zao fiarovana ao atsika Andriamanitra no Jesosy Kristy zany fa ny faharoa afaka malala tsy hoe fetsy satana ka mitonga korotana hita maso eny ivelany ihany fa fetsy koa satana ka mitondra korotana amin'ny manodidina mihitsy miteraka faharavampananana miteraka zavatra sarotra isan-karazany amin'ny 14 de hoy Luther kendreno ho fongorana ny teny tanatsika kanefa tsy ho foana ny tompo momba atsika na de ho fongana ny lazanana ny arena ny havana tsy mampaninona ny lanitra antsika io lay ataontsika hoe somary kely fanamboarana nataon'ilay mpandika teny fa misy moa hoe na de ho fongana na de ho afo daholy aza ny havana akaiky mivady mihitsy zay no lazain'ny Luther ny vady mihitsy amin'ny taona 5 Martin Luther nanambady ity zany iranofronona rona telo taona monja ao arinana zany fanambadiany Martin Luther zany de izao ny teneniny ao anatiny hoe ny arena na hatramin'ny vady aza fa Born-Scrivinky moa nandikan'izy de nataony hoe ny havana mba malalaka kokoa fa nytiany Martin Luther manao hoe tena mety ao anatiny zany fizantoetra na zavatsarotra anapitehan'ilay ratsy atsika zany de na de ny havana akaiky aza na de ny olona akaiky anao aza na de ny olona mety ho tianao aza de dradray mety ho mitsangako fahavalo na koetraketrahan'ilay ratsy manjary lasa entin'ilay ratsy ampialanao amin'ny finoana ny famelezana azy reny manda fiarovanao anao amin'ireny Andriamanitra ary dia izay mahatonga Luther miteny ny salamo miteny manao hoe Jehova tompony maro no momba atsika zay Andriamanitra Jakoba miaro atsika de afaka malala makivaky ny taona ianao manda fiarovanao anao Andriamanitra ka ny havanao akaiky
tsy ataon'andriamanitra fahavalinao akory. Andriamanitra miaro anao amin'ny etraketsaky ny ratsy ary ampoanao ampoatsika ny fahasoavan'ny tompo eo ampamaky vakina ity taona ity satria foy no atsika ny zanany. Hoy Paoly amin'ny Romanina 9:7 iza no ahatohitra atsika. Andriamanitra momba atsika efa nomeny atsika maimaimpona ny zanany lahatokana ka tsy omeny atsika miaraka aminy kova ny zavatra rehetra dia manoatra noho ny mpandresy isika nola i Jesosy Kristy tompo zay nomena atsika. Afaka malala mahazo matoky ianao fa manda fiarovana minofa manda fiarovana ho anao ny tompo ka na herisetra anaty na herisetra ivelany na inona mety fara fanatazanao eto amin'izao tontolo zao dia matoky fa mombony azy Andriamanitra. Mpanao salama efa nyteny anio manao hoe sy na enjera solafo azy manodidina anao dia zao ianao tsy enjera ianao tsy solafo. Salama 1:10. Eto ampamarana revako malala zay entina mbola mampahery anao dia hoy ny tenin'ny mpanao salama 1:7 Jehova tompony maro no momba atsika Andriamanitra Jakoba ny fiarovana ho avy atsika. Ny dikany teny hoe momba dia miandany ary ny teny hoe miandany dia rehefa ao anatin'ny korontana ao anatin'ny ady ao anatin'ny fifandonana dia ilay Andriamanitra any aminao miandany aminao. Raha toa ka jerena amin'ilay tantaram-piainan'ny Martin Luther zany amin'ny namoronany ilay tononkira voalaza teo afaka malala dia nila tohan'ny Martin Luther nila fampahirezana izy manokana izy efa misy fotoana mandalo fizantoetra zany izy dia mila tohana manokana izy dia izy manao hoe nitohana ao anao nitohana ao atsika ao anatin'ny ady sarotra dia Andriamanitra aty amin'ny laitsika aty amin'ny tokotanitsika aty amin'ny zaratanitsika Andriamanitra momba atsika miandany amintsika Andriamanitra. Hoy ny 1:7 amin'ilay manda fiarovana na dia tandevina ireo devoly maro tsy misy atahorana Jesosy no mpiaro ilay rainy maizina dia noelohiny ka tsy ahoana fa teny tokana dia mahalavo azy. Afaka malala aza matahotra amin'ilay ratsy ianao efa resy izy efa mpandresy ianao noho ny amin' Jesosy dia manana finoana fa manana manda fiarovana izay miandany aminao ianao mamakivaky ity taona ity na inona dia sahi miatika amin'ny fifaliana ny taona vaovao sahi manofy fikasana tsara sahi manofy fandaharana asa tsara sahi miezaka mieritreritra zay ahavitana ny fandaharana asa amin'ity taona ity. Aza mieritreritra manao iova eo vita satria zao iova eo soso satria zao sahi manao fandaharana asa sahi mijoro fa izao ny Andriamanitra ao miandany aminao. Mety misy lafinjahatra maro samihafa tazana mivalana aretina izao fa sahi mijoro fa manda fiarovana ho anao ho atsika ny Andriamanitsika tsy hoe satria tsara sika tsy hoe satria mahery sika fa mety malemy tsika ary hoy ny 2 manda fiarovana malemy tsinitsinina fa mora resy sika fa misy voasina miady ho antsika Jesosy re izay ilay iraky ny ray mpitarika mahay mpamonjy atrizay sy tompo mpandreseny manana an Jesosy ianao ary zay ny tenen'ny mpanao salama eto manao hoe Andriamanitra Jakoba no aro atsika noho zany matoky fa manan'Andriamanitra miady ho anao ianao milo lalana anao mijoro ary manam-pifaliana manam-pikasana vonona n'olo tena hanao ny asa zay tampanaovin'Andriamanitra ary hiezaka hanao ny tsara hatrany ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ho manda fiarovana anao hatrany tokoa ny tompo. Hivavaka sika tompo misaotra anao zahay ny amin'ity salamo zay entinao mampahery anay amin'ity alarobia ity. Misaotra tompo fa manda fiarovana sy toko anay ianao ary mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana tsy mandao anay ao anatin'ny zavatsarotra tsy mandao anay ao anatin'ny zavatra manahirana ianao ilay tsy miova maharitra ny fitiavanao dia matoko izay tompo fa hitantana anay ianao amin'ity taona ity ary na inona endrin-javatra sarotra na inona endrim-paharavana mety ho tazana ity amin'ity zao tontolo zao fandalovanay ity dia miazona anay ianao tsy miova ny finoanay satria tsy miova ianao
de ampahareto amin'ny fanarahana anao zay jereo nitokantranonay jereo ny asanay jereo ny fikasanay tompo mamakivaky ity taonay ity aoko manda fiarovany zany ianao aoka ny asanay ho tehirizinao ny fikelezanainay ho tehirizinao ary ny fikasanay ho fifalinao misaotra tompo fahazoantoka ny fitiavanao aminaranao Jesosy amen.